Miandry olona kely tsika. Coucou Giralala. Coucou Tia. Coucou Finaritra. Coucou Luisa. Asivy cœur marina ny any ihany. Asivy cœur. Manja kely ve za? Tsisy filtre zao io. Ohatry ny ahoana ny fijerinareo anahy. Misy fako miteny manko hoe aza asiana filtre ilay TikTok. Ny atao hoe TikTok misy filtre izy dia ohatry ny karazana ary vendrana. Ataovy vendrana tsy mba mivoaka amin'ny Madagasikara ao fa vendranao. Ary reny filtre reny ary. Fa io zao izy tsisy filtre. Io. Hitanao io lava koroko ngeza be io. Miaina tsara. Coucou Stéphanie. Miandry olona kely tsika fa resaka important zavatra resahantsika androany. Tsy ataontsika ela be. Maheno tsara ve aloha nareo? Alefaso mihitsy ny cœur Laetitia. Alefaso ny cœur. Cœur. Merci Tia. Bonsoir Angie. Coucou Angéline. Miandry olona kely tsika dia atomboko tsika ty resaka tsy mampime zany ilay resaka eto aloha ny tena marina hoe tsy mampime ilay resaka fa resaka tena matotra ity zavatra ity ary te hampilaza anareo hoe coucou Gabin. Coucou alefaso ny cœur Gabin. Alefaso daholo ny cœur fa indraindray misy ny signal ny live-tsika dia tsy voateny izay izay tokony ho tenenina. Dia faly miarahabantsika rehetrarehetra. Tsy mbola nanam-potoana hifinaritra satria za koa mba ohatran'ny sahirana be amin'ilay asam-pivelomana vao avy niasa zao za tonga dia eto indray. Coucou daholo. Coucou iobina tenaina. Izany rehetrarehetra izany ho resahantsika eto daholo izany. Izany DG sy ny DAF izany. Ohatry ny bordel be loatra ilay zavatra ankeo iny. Coucou Sarika. Faly miarahabantsika rehetrarehetra amin'izao rivariva izao anomboka tsika coucou maminy rindra. Zavatra voalohany indrindra ho resahantsika ny teniko voalohany aloha dia miarahaba any Premier Ministra Prime Ministra iza ny anaran'izy teo tsy tadidiko. Miala tsiny fa miarahaba fotsiny coucou Ramokotra. Miarahaba fotsiny na tonga anao teo ny parcours-nao voavaiko tsara dia parcours-nao aloha dia nickel. Super, excellent. Fa ny zavatra tongavako tiako tenenina aminao izany raha mba maheno an'ity vidéo ity ny olona akaiky anao na ny olona mety hampita an'ity vidéo ity any aminao ry Monsieur PM dia aza mikitikitika bois de rose ao amin'ny primature.
Satria ny bois de rose eo amin'ny primature ao no alalàna ny isany ny rondin. Ny isan'ny rondin ao dia fantatray daholo mandeha 20, 40, 15. Ny rondin amin'ny valeurany anankiray mandeha 1 million d'euros. Fa hitanay manko le antelma iny mifosifosy miaraka aminao eo akaikinao eo izay efa noteneniny fa izy no tompon'andraikitra ny bois de rose. Ka mametraka an'ity afatra ity ho anao ary monsieur premier ministre, tandremo ny olona manodidina anao, parcours-nao tsara be ary tsy tokony ianao no voarebirebin'ny olona amin'ny resaka afera bois de rose. Asavy mody aty andafy aty antelma mitady asa fa aza atao mitady zavatra toerana ao Madagasikara ao intsony vola facile, efa miliardera izy jereo ny 4-4-rany mahavita mitety amin'izao tontolo izao, mahavita mitety à Madagasikara. Hitanay izy miakosté anao monsieur le premier ministre à gauche à droite izay mpanolontsaina namany mpiala bulldozer Fanirisoa Herinaivo. Tsy fantatra ny stratégie anareo nahatonga anao eo amin'ny toerana io, fa raha ny parcours nao dia olona manana ny maha izy azy ianao, ka ampiasao amin'ny fahendrena ny diplômanao sy ny expérience anao rehetra. Fa hatreto dia mbola intérêt personnel manjaka. Matoa reny antelma reny miakosté anao dia misy dikany. Nefa bulldozer niara-nitolona anazy taty moi je peux pas lire. Non, je peux pas lire. Bulldozer taty mbola mifosana azy bulldozer hoe ataoko ohatry ny alika kely teo fotsiny fa tsy ameko place izany. Dia mifosifosy any aminao indray izy amin'izao. Olona akaiky amin'ny bulldozer mitantaranay an'izany aty. Ka ataovy mody aty andafy aty izy rehefa ohatra ka tsy nahazo place à Madagasikara na aty izy mety manao livreur, na mety hoe manao plonge any amin'ny hôtel. Satria aty tsy afaka hisy place ho anazy mihitsy raha ohatra ka hoe hitady place any amin'ny anina izy. Ka izay ny hafatra aminao ary monsieur premier ministre, asivy kely anarany hoe aky azafady aminareo eo ambany eo fa tsy tadidiko ny anarany teo. Satria ny antony izany dia izao, maleova malesana ianao amin'ny toerana misy anao, fa aza atao koa ianao hoe PM amena 72 heures. Fa raha ohatra ohatr'izay foana ny fiainantsika dia amena 72 heures, ultimatum 72 heures foana nareo izany. Io antelma io aza amenareo accès mihitsy ao amin'ny fanjakanao. Izay dia teneniko anareo izay. Afaka alaindray ity anaran'ity fa hoe manala baraka anazy sy ny sisa, ataovy mitory anazy izy aty andafy. Fa izy no te hisekoseko anatin'ny afera-mpanjakana. Ary izaho tsy manaiky intimider n'iza n'iza. Attention! Tsy manaiky intimider n'iza n'iza resaka fitoriana sy ny sisa fa zava-misy noresahana ato anatin'ity Facebook ity ary captureko daholo reny resaka bois de rose ataon'ny mpanaraka Facebook manompanopa anazy sy ny sisa reny raha vao hitory anazy izy izay izany. Toriany daholo reny olona rehetra reny. Satria te mbola ampitombo ny harenany reny olona reny, ka mbola averiko aminao indray fantatra anay ny isan'ny rondin ao amin'ny primature resaka bois de rose ary 1 million d'euros ny rondin anankiray. Ka aza mikitikitika bois de rose, raha hikitika bois de rose hifanarao amin'ny vahoaka fa satria ireo bois de rose anankiray io fotsiny dia efa mahavita fiainan'ny malagasy iray manontolo. Esory ao io antelma io antelma ara-parany io esory ao io, eo akaikinao eo ry PM vaovao. Aiza ilay anaran'ny PM teo moa? Tsy mba misy amenareo anahy mihitsy ny ve ny anarany? Iza?
Iza mamitiny izy teo? Raha Velomanatsoa, non, tsy ka. Nisy anarana teo. Raha John Arson mamitiny. Zay monsieur PM raha John Arson mamitiny apitapita aminao ny hafatra, esory aminao manodidina pourriture manodidina anao. Ataovy ny asanao mba tsy hisian'ny 72 heures indray manaraka. Ataovy mifanaraka ny expérience anao, parcours professionnel anao ny asa tokony ataonao. Faharoa manarakaraka an'izany misaotra betsaka Willy. Faharoa manarakaraka an'izany resaka fanendrena ministre de la justice. Ministre de la justice mangataka aminao monsieur John Arson mamitina PM vaovao tsy ho reconduinao eo tsony io fanirisoeriny avy io satria izy ihany ny annulé ny saziny izy ihany nandidy tsy nanapaka nampiverina azy magistrat izy avy ministre izy de mibaiko fotsiny izy de annulé automatique ny saziny. Donc olona efa ny sazy zany monsieur le premier ministre tsy manana andraikitra mitondra fonction publique, tsy manana andraikitra na de efa nahazo grâce arana izy tsy manana andraikitra mitondra firenena fonction publique na mandroaka fako any amin'ny commune raha zany izy tsy azony atao. De tsy mila averinao eo tsony io fanirisoa Herinavy io tsisy ninina vitan'io teo fa nandamy volam-panjakana nitondra délégation 12 tany Maurice fotsiny mody analefahana zany amin'ny teny Merina anadalana, lefaka zany any amin'ny teny Dego adala, ankadalaina malagasy fotsiny. Tsisy ninina vitany hoe ampody Andrajoelina fin décembre, tsisy ninina vitany. Fampiasonana malagasy ary izy de manipulatrice izy ary manipulation daholo ny ataony amin'ny vahoaka malagasy ka tokony ho tsapanao zany zany zay zavatra teneniko androany zany alohanao minome ministre de zao avy esorinao tao io esorina ny passeport diplomatie Ankofali Daya satria izy tsy mpiasam-panjakana. Asorina ny passeport diplomatie diplomatique azafady. Asorina ny passeport diplomatique Ankofali Daya izy tsy mpiasam-panjakana. Ho andreo ministra rehetrarehetra teo aloha asorina ny très compétent ny many tonga de any aloha tena banina na tsy adalaina. Asorina ny passeport diplomatique any ministra rehetrarehetra izay niaraka tamin'ny monsieur Eritsalama. De esorina ny tsy ho reconduit eo tsony gasikara feno soa, esory sy teny. Zay tsy mila miaraka amin'ny russe fa zany russe zany dangereux. Asivy firenena hafa miaraka aminay. De zao teny kely ty ho an'le Vanessa Manongo ty. Tsy haiko 2 mois ndry tany Madagasikara tany. Za tsy miany any amin'ny Ndry manomboka eto satria Ndry nilelaka vody tany Ndry de tonga eto an-dafy Ndry taovy ao anatin'io saikely-Ndry io rehefa tsy mahita lehilahy ihany de aleo teo anatin'io saikely-Ndry io hoe en danger io olona anaovan-Ndry ironie io. Efa anaovana oented izy na maty izy na velona de mahazo vola mitady anazy. Fa de efa miteny Ndry zay fa Ndry anaty ny fitoriako Ndry satria Ndry anisany cité nord divulguer ny identitéako.
Zay tsy censé ndry ahafantatra anazy. Ataovy anaty saindry izay. Dia izao ndry mbola manenjika ny olona manavitra firenena satria efa nilelaka vody sy foron-tany ndry sady satatro bibity. Miala tsiny amin'ny tendra tsy mahazaka tendra tonga dia dehors. Allez, dégage. Moi je m'en fiche complètement. Fa tsy tena ny voatonga avany dia monsieur mandeha manao kasarikasy mandray. Fantatra anay miaraka amindry fa ry ndria malala ny aina. Ary fantatra anay hoe iza miaraka andry foana. Fa any nareo mifampiaro any nareo. Ataovy any izay hampandroso ny firenenareo. Fa aza aty aminay aty miaro any colonel Patrick ndry manao toetra nalika ohatran'izany. Ely izay zavatra izay za mihinana ndry foana chaque fois misy zavatra atao ndry. Tsy kasy ndry tsy hitovy mihitsy na oviana na oviana. Fa sao dia mieritreritra ny lelaka vody tany na noho ny bibity tany na ny lelaka foro tany. Satria hamangy fianakaviana fa mieritreritra fa ho eo foana ireo. Fa nodinodinana knapsa izany tsisy asa vitan'izany bulldozer izany efa nitabatabainy taty koa. Tsisy. Allez, dégage. On s'en fout. L'entre-andria manananjo. Allez, oust, ndana matory. Allez, oust, ndana matory. Allez, dégage. Allez, oust misy tout de suite. Allez. Tonga dia miala. Tonga dia miala hoa. Vady aman-janak'olona efa tsy hitany. Izy efa tao alasasy. Mbola reny nataon'ny Kalavany sa manonga fatina likity anazy. C'est drôle, c'est pas drôle. Fa nga rehefa avy nonono tany dia tonga dia manao an'izao aty andafy aty. Zay meo azy mihitsy ny Jean Fidelisy. Allô, dégage amin'ny mihitsy. Tena tsy maintsy masika Tina Ravelo fa io vehivavy io tena tsy nisaina mihitsy. Amenareo lehilahy io iterahany io. Dia amin'izay izy occupé amin'ilay zazakely. Ny olona lazaina miaro an'ilay Madagasikara, tsy ho an'ilay mafia, tsy ho an'ilay karana, reny ny anaovan'ny kalalika vavy io anazy. Fa Rovina no tonga saina. Rovina. Rovina no tonga saina. Anjakanjakan'ny karana, anjakanjakan'ny mafia ny tanin'ny tena dia mbola miaroaro andreny any. Tena tsy ananako pitié mihitsy ireny ka. Tsy ananako pitié ireny na kely arany. Mba te eo anilany vady aman-janany nefa colonel Patrick atao anjo-jay. Nahazo vola io ka efa ela be io nahazo vola. Tamin'ireny tolona ireny io dia efa nahazo vola tany Ankoafalida. Efa nahazo vola io. Inona moa ny asan'io aty andafy aty hozy izy nareo? Marina mafy io raha mba manana asa mahavelona anazy hoe mahavita zavatra ohatran'ireny. Fantatra tsara daholo ny parcours-n'olona aty. Nahazo ino izy nanala baraka amin'ny Fanisoa hoe Fanisoa ny teny anazy hoe tsisy taratasy dia iny izy nandeha tany fa mety nahazo 1 an izy. Ina fiteny anazy aty andafy. Ilay 1 an iny séjour provisoire angambany izy teo. Izany hoe mbola mirenouveler izy. Fa diso hevitrinareo hoe nahazo nationalité izy. Non. Hainay tsara ny parcours aty andafy aty rehefa vao sans papier. Iza koa lehilahy hiaraka amin'io mandositra daholo.
Ka izay mihitsy ny tenenin'olona tao amin'ny commentaire tao Ily hoe efa folaka lakile tao amin'ny Colbert tao koa iny e. Aza miteny ratsy eo amin'ny public maîtriser vos émotions. Non, 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 non. Tsy afaka maîtriser koa ny émotion-ko. Ohatranareo tsy maîtriser ny émotion-nareo. C'est la nature. Rehefa tsy mahazaka teny ratsy dia dégage ho aho. Zany angamba raha zany. Zany foana natao alasafay sy zavatra isan'andro aty. Mba vehivavy ohatranao ihany dia miteny ratsy. Bordel, moi je m'en fous. Tsisy rarahiko an'izany mihitsy na kely arany. Olona miteny ratsy atao ohatran'inona nefa olona milanja baiboly ary mandaingainga sy mandeha manao alasasy olona andeha vonoina caramel 50 millions lazaina fa mpiandry mety aminareo. Mety aminareo. Tsy aleoko miteny ratsy toy izay karama olona 50 millions d'ariary andeha hamonoina ny colonel Patrick. Sy hanaovana alasafay ny arenanareo. Ny arenantsika moa zany. Donc aza mifampitsaratsara. Za androany miteny ratsy fa za tsy mbola namodika amin'ny fireneko ary za mbola tsy namodika anareo. Amin'ny sofinareo mipotika miteny ratsy koa nefa tsy misy rehefa safidiny ianareo hijanon'atinareo hieno dia potika ny sofinareo. Tsy hijanon'atinareo tsy hieno dia tsy potika ny sofinareo c'est tout. Fa ny olona mitondra ny arenanareo amin'ny jet privé lava. Potikinareo hatramin'ny taranakareo. Anjakan'ny karana ny taninareo. Zava-pano. Sady za konko tsy didin'izanizana miteny ana tsy miteny. Za tsy vadin'izaniza, za tsy zanak'izanizaniza. Tsisy olona mandidy anahy, tsisy olona manana autorité aminahy. Tsisy, za ihany. Rehefa tsy eny dia dégage, tsotro izao fotsiny. Fa ty vanivany sa manonganareo ty hovidiny lafo io capture d'écran io kelikely, hovidiny lafo io. Sao dia heveriny fa ho eo foana ireo refusation ireo. Voilà, séjour provisoire ny anaran'ireny. Séjour provisoire reny dia au bout de 6 mois reny na 7 mois dia renouvelé indray. Efa sarosarotra zao vao afaka manao renouvellement. Surtout hoe olona salarié zany. Mahandreraka be ry Bobia. Tena franchement tena mahandreraka be ianao isan'andro mitatataty maraina tandro hariva. Fiarovana an'ilay malagasy. Fiarovana an'ilay tanindrazana. Fa zareo milelaka dia lasa izy indray mitatataty. Zay ilay problème. Non mais mba jerevy kely ny fiainan'olona hoe matory eny an-tatatra. Nefa ny arenanao mivoaka. Maty tsy mihinan-kanina. Ny tamatavy mbola mitabataba. Aiza ilay 10 000 euros. Inona tsy tafavoaka an'ilay gainao 10 000 euros. 1100 euros klasy any anatin'ireny. Avoay. Nanao participation tamin'ireny aho. Miseho responsable ty nefa manao ino ty arriviste eraka amin'ny Facebook fotsiny teo alaza fa teo ministra amponina. Ministra amponina n'inona n'olona mandeha manompanompana etsy sy eroa. Io no nanompana voalohany e. Ataoko koa. Fangaro daholo ny problème personnel sy ny politique. Raha tsy fantatrareo zany. Olona ohatran'ireny tsy tokony omena plasy ny olona mivadibadika ohatran'ireny. Taovy ao anatin'ny sainareo zany. Tsy mila omena plasy ny olona mivadibadika ohatran'ireny. 10 000 euros raha tsy tafavoakany. Ka andeha higérer, anao ministry ny mponina gérer olona 30 millions. Mba meteza kely nareo fa hoe
izy nanampy an'izao izy nanao kainoty fotsiny izy fa zay anisany nandrotraka tao anatin'ireny. Zay vao tonga tamin'ireny vola reny. Reny lasa tany andry Saina sy Denise reny. Anareo amin'izay, hafa ihany Vanessa Manongy e, hafa ihany zao Vanessa Manongy. Tena hoe n'importe quoi. Zao tsy tao avoaka le 10 000 €. Ataovy avoaka le 10 000 €. Mandefa hiram-pivavahana nefa mody manamary tena eo miteniteny foana kindrin-drenonao ianao. Okay? I mpanamola ratsy tonga dia baniry. Vao may ho paiko. Na mandefa hiram-pivavahana tsy rarahinao tsy anjaranao izany. Tsy ary mbola namana tamin'io ary nijaka Richard. Ho paiko eo ireo ramokotra. Ho paiko ny anahy. Izay tsy mazaka dendana mandeha raha marary fisofina. Za tsy maintsy mihiram-pivavahana, za tsy maintsy mivavaka. Fa za tsy ohatranareo hoe vavaka talata lahady dia latsinainy mangalatra koa mody milanja baiboly. Raha tianareo fantatra manana baiboly aho eto akaikiko eto ity. Fa tsy za tsy tsarainareo amin'ny tenin-dratso. Tsisy dikan'izany tenin-dratsy izany. Zavatra eny amin'ny vatananareo daholo ny teneniko rehetrarehetra eo. Izay mandray anazy ny tompony. Mazava. Baiboly izany tsy miala eto akaikiko izany. Izany hiram-pivavahana izany isan'andro isan'andro ameno izany vao maraina vao mifoha. Tsy azonareo hitsarana ny foko izany tenin-dratsy izany na kely arany. Fa ny azo hitsaraina ny fonareo mitondra anareo mody milanja baiboly nefa aniraka olona hamono olona. C'est pour 50 millions d'ariary. Tsy haiko na nilelena izy taty na iza tsy fantatro. Moi je m'en fiche complètement izay forony ihany. Anazy ihany izany. Tsy problème ho ahy. Io izy io. Tsy ianao no mitsara anahako fa izy. Azonao izay. Za izany tony olona fatina liko to dia tonga dia baniry any koa allez dégage. Za nga forcer-nareo hoe harao aho. Za rehetra forcer-nareo hoe harao aho e. Fa nareo no te hanaraka anahy ato. Fa aza mikitikitika ny colonel Patrick fotsiny izay mahasosopory anahy eto androany. Latsaka hatramin'ny rorako. Aza mikitikitika colonel Patrick. Vao mikitika ny colonel Patrick dia ataoko maniny anganiny. Hopaiko ato. Hopaiko ato. Afaka mitory izay mitory. Andana mitory. Tô feno amin'ny tribunal Madagasikara io nanompanimpa anay. Io nanao atteinte à la sûreté de l'État nanino tout ce que vous voulez. Moi je m'en fiche complètement. Fa izay foana manko ny nenareo ao. Izay foana nenareo atteinte à la sûreté de l'État na hoe mamoaka secret-mpanjakana izany nanenjehana ny colonel Patrick satria afeninareo maniny eo daholo ny ratsy rehetra ataonareo. Fitenenanareo anay merina isakindray minitra io. Tsy mbola nisy mpitondra tao Madagasikara ka nanavakavaka tonga dia direct ohatran'izany hoe ianareo merina. Arrêtez. Sady ho publieko ty vidéo ty avy eo dia ndala indray capture eo dia ndala indray modifie eo. Moi je m'en fiche complètement. Io mitenin-dratsy io mba ohatr'izao e. Za manja foana na mitenin-dratsy na tsy mitenin-dratsy. Manja foana. Io sariko tsisy filtre io. Manja foana ako. Na mibango voliko io na tsy mibango voliko io. Ça m'est égal. Izany dia tena hoe asa ny vodiny no misaina sa ny inona no misaina. Miteniteny olona. Tsy manambady aman-janaka izy dia miteny an'izany. Incanteza moa miteraka izany. Na vady ary tsy hitany. Olona efa enjehana miala ny vady aman-janaka no fitiavana an'ilay tanindrazana. Mbola esoesonika alalika vavy io ihany.
Merci beaucoup, Jacques, tu crois. Ah, tsy miandry anao foana miandry anao foana izy an, ny émotion tsy maintsy misy za amin'ny fiainana, na inona na inona, fa tsy hoe mandrakizay eo foana, avelao izy hiandry eo. Ny zavatra mahafinaritra aloha zao dia tsy lany PM le folakalaky le iny an, faly be mihitsy ny ahako, faly be ah. Nody vety ny rano natsakaina tato, tsy lany PM, zay aloha, zay, nody vety ny rano natsakaiko tato, depuis, zay, nody vetiny daholo. Reconduit, on verra bien hoe reconduit, mbola eto foana indray tsika satria tsy tokony reconduit ny olona manana gadra 3 ans emprisonnement ferme. Tsy nahavita asa. Aiza daholo ny maninona zao le bandy iny tsy gadrainy. Iza ny anaran'izy iny teo? Ao an-tsaiko ao le izy fa ny anarany sainy fa tsy tadidiko iza ny anaran'izy teo. Aiza zao ny resaka kinaps, aiza Ambohimalaza zany nefa tena natao tena ohatry ny hoe anaovana cagnotte mihitsy taty. Anisan'ny partage an'izany lien zany ahako fa tsy nataony. Tsy hita hoe ahoana na ahoana. Roasiny fotsiny ireo olona ireo rehefa tonga ao am-braony. Dia mbola ho ministre de la justice eo ihany. Eto indray tsika. Amentsika 72 heures indray raha vao mbola tsy mahay misafidy eo. Cité indray, iny indray, Gasikara iray, Kofalidaya iray. Ministra Lili tourisme miaraka amin'ny vadiny foana, tsy hay hoe inona ny andraikitra ny vadiny ministra Lili iny mandany volam-panjakana foana, mandeha aty Andafilava, mitady ara-iasa amin'ny olona fantatro, escroc, mitady misy mesaziny ato, avoakako aminareo mesaziny nataoko anazy. Tsy mila niny, milelaka au dernier moment, milelaka voto sao dia hoe mba reconduit. Tsy mila niny zay monsieur le premier ministre Jonarson Mamitiny, tsy mila ministre de tourisme ovao, tsy mila Gasikara, tsy mila fournisseur ny hafa, esory teny miala ny passeport diplomatique any Kofalidaya, miala. Zany solon'ny vahoaka mpanaraka anareo ato. Presque amin'ny 11 alina zao mbola misy 300 nareo, dikan'izay mi-honoré anareo ahako. Resaka Raisa misy gros dossier any amin'ny Raisa any. Io konkoa affaire d'État io, satria vola be amina 45 millions de dollars, 85 millions de dollars. Ao anatiny Kofalidaya, ao anatiny karana rehetrarehetra, dia tsy tafaveriny le volan'le banque aziana io. Dia any amin'ny Raisa daholo ny enregistrement rehetra. Ao anatin'izany 8 milliards ny Raisa. Raha manakambo Kofalidaya, aloavy ny 8 milliards ny Raisa. Aloavy. Efa mazava aminao hoe naniny Raisa manam-bola. Mpanao business izy manam-bola izy, varotra tany izy dia maka tombony izy ohatry ny olona rehetra fa mahay mitahiry vola. Fa ny anareo trafika ny volamena anay, trafika ny diamondra anay, trafika ny zavatra rehetrarehetra ataonareo amin'ny anay. Dia izay tsy anaiky. Avoay Raisa, avoay farany aingana ny Raisa. Mangataka aminao monsieur le premier ministre Jonarson Mamitiny, avoay Raisa. Dossier rehetrarehetra any amin'ny Raisa daholo. Afaka mamoaka amin'ny mariny Raisa. Hatramin'ny vocal ny fanirisoana angatabola tamin'ny Raisa tamin'ny mbola izy taty andafy. Any ny vocal. Avoay Raisa. Fa manodiavandry koa aloha amin'iny zanany kely iny. Tsy mahita an'ireny mihitsy le zaza depuis teraka fa dia manodiavandry sy ny taranakindry. Raha zahako no andeha tenenareo hoe mandeha ana aty Madagasikara aty tatatata, aty mety tatatatana fa tsy amin'ny Madagasikara ry vody e. Ry taim-body. Ho an'ilay mpiteny an'izay zavatra izay. Aty mety tatatatana fa tsy amin'ny Madagasikara. Mety tatatatako ohatr'izao aty.
Imagine hoe namako be tena tsy mahasahy miresaka aminahy, tsy manao commentaire aky noho ny adalaporonareo. Tsisy liberté d'expression. Tsy ahafahanjareo miresaka aminahy satria matahotra izy sao dia ho arakarahanareo any an-tranony any. Hamodimody tay iny. Aty any ahako mitantatatanareo. Na tenenako ratsy ka. Na tenena raha hoe aza mitendry vao mahita tenenako ratsy. Tenenako ratsy ka. Izay tsy mahazaka mialo. Nga sa mi-forcer sa misy karama nga ato. Ato nge tsisy karama e. Na za miteny anareo zao nga moa misy manome karama. Tsisy manome karama. Tsisy manome karama. Za koa tsy karamain'izan'iza. Ary tsy voavidin'izan'iza ny liberté d'expression. Tsy voavidin'izan'iza ho aho. Rehefa tsy voaka Madagasikara dia menatra mitendry ratsy. Fa ny ety na au plateau amin'ny télé ara dia mitendry ratsy. Tsisy problème. Tsisy aky tsaratsara. Libre. Fa nareo androany mangalatra alika, mangalatra kisoa, lahady. Dia latsinainy nareo, lahady nareo mivavabavaka, latsinainy nareo mangalatra kisoa sy mangalatra alika. Mamosavy aho. Manisy ody fity, manisy ody gasy, manisy an'izao rehetrarehetra izao. Za tsy manao an'izany. Rehefa tezitra dia mitendry ratsy dia c'est tout. Rehefa gentil aminahy dia gentil za. Rehefa tsy gentil aminahy dia ohatr'izao hitanareo izao ahako. Ohatr'izao ataoko an'io fanirisoa io izao. Déception na trahison zao raha tsy fantatrareo. Fa izany hoe nody vetiny Ranatsakaina izay manana ambition izy ho PM. Fa tsy tafy izy. Ary efa manana stratégie maloto izy andeha ho hilatsaka filoham-pirenena nanangonany vola be miliara reny ahafahany mividy HCC. Raha vao ny HCC, raha vao ny CENI. Mody rendez-vous médical, oui bien sûr, any amin'ny hôpitaly hono izy izao. Fa na izany arany. Lozana fotsiny ilay firenena afaka 5 volana na ministre de la justice. C'est quoi ça? Izany anie dia tokony ho tsapanareo vahoaka malagasy e. Hoe fitiavana seza fotsiny anazy fa raha vao vita ny ilainy dia lasa izy. Azonareo ve izany? Tsy tonga saina mihitsy ve nareo amin'izany? Fitiavana seza, fitiavam-bola. Mpanasa lamba maloton'ny karana mafia, oligarque. Dia lasa izy. Maman'izy tena tsy dia manao hoe exprès mandranitra ilay olona fa za mihitsy ny tena efa tezitra satria narary loatra ny foko amin'ny inona izy sarcasme ilay vanessa manonga célibataire prolongé iny. Inona atao hoe célibataire prolongé? Narary ny foko satria niasa be androany tsy afaka nanao Facebook ozy izy hoe anitsanako teny izany androany hariva raha ohatra ka manao live eo dia efa io izy io maman'izy telo da. T'inquiète pas, moi je suis bien. T'inquiète pas. Aza matahotra nareo. Izay ny zavatra lazaiko androany Reny efa hitanareo ireny ny comportement an-jareo iny baby iny nanao azon'amboly lalàna izy iny. Comportement ohatriny ahoana moa ireny mifampivazavaza eny amin'ny masom-bahoaka ireny ry baba. 3 volana ianao nanginanay fotsiny dia efa mitady 13e mois. Fa vola izany no andehananao sa asa? Nandefitra iny Ramsey iny nandefitra be izy ary nametraka anazy mihitsy izy olon-dehibe. Tsy haiko hoe izy nantoko ino izy nantoko ino moi je m'en fous fa ny comportementnareo horreur. Reny no nataonareo dia zahako mitendry ratsy ato na dia tsaratsara ianareo. Tsy haiko ilay consigne camp io mila rekopena tsara io. Sady mivavaka mitendry ratsy afa-baraka an'Andriamanitra.
Ianareo koa ny mpitondra anareo sady mangalatra no mitondra baiboly, no sipan'olona rehetrarehetra erak'izao tanàna izao. Izay ihany dia lasa bania ihany. Le afaka andro kristian, mieritreritra fa ho député mandrapahafotsy volom-bodina izy. Manindraindra foko, tokony esorina aminy immunité-any. Fa tsy azo atao izany manindraindra foko tsy azo atao izany mampiady foko tsy azo atao mihitsy izany zavatra izany. Malagasy iray ihany. Fa tokony esorina ny immunité-any iny. Raha maheno an'izao nareo ny ao amin'ny assemblée ao, iza ny ao. Iny ve moa hanala anazy eo fa le palinao ara ange olona zavatra kamo any ange ilay isiteny. Izay ilay problème le izy izay. Atao akamakama. Hay, mba fantatra anareo konkoa. Henoko voandroany ity zavatra ity. Misy minisitra ao izany, tsy haina minisitra santé na iza, rain-janany ny anankiray amin'ireo efatra mpitondra antsika ao ireo. Ireo efatra amin'ny rahalahy ireo mpitondra antsika ao, rain-janany. Jerenareo an'izany ny fiainana. Fiainana Madagasikara, ny fitondrana Madagasikara. Ray rain-janany Tsaramonina, ray rain-janaka président, ray rain-janaka zao, ray zao. Izany ny fiainana Madagasikara. Madinianareo izany zavatra izany. Tsara ihany amin'ny teny-dratsiko. Avoakavokako eto daholo ny fiainanareo. Nareo voaka rano vary masaka kely tsisy dikany ihany nefa mbola maty jiro sy misotro rano-potaka. Tsy ataony any anaty valizy akory iny rehefa lasa izy mitsoaka aty an-dafy. Izay anie ilay olana e. Lasa indray mitonantonana aty, izao tena marina any. Non, tsisy, tonga dia any, dégage any. Aza mitonantonana aty aminahy aty. Tiako foana ange hoy izy. Ie, za koa tia voabi foana. Purée, tsy haiko akory voabi amin'io fa tiako foana e. Merci José. Le rette, je sais pas quoi ity izany hitanareo miresaka amin'ny olona vendrana ohatran'itony dia banira any izy satria mandany fotoana. Folaka lakile ny anarany manomboka androany. Folaka lakile, madama folaka lakile, bulldozer, Dora, inona koa ilay anankiray teo? Be dia be. Amena surinao rehefa tsy mahay miaina. Mahery tsika Filia. Izay mihitsy ny lamin'ny mega zareo manaraka nahato e. Dia amboary amin'izay ilay solonify efa ilatsaka iny fa efa malazo boby refusation. Sady mahay mivava be angamba izao iny fa be solonify be. Raha mokotra. Ny andraikitra anao raisina fa tsy izany anontanianao. Tsy hitanao angaha fa zava-dehibe izao ataoko aminao izao nala fiandria. Ny andraikitrao atao. Arovo ny firenenao arovo ny tanindrazanao. Mazava aminao izay. Izany dia fanontaniana. Hita mihitsy nareo hoe tsy mahay ninina vendrana. T1, T2. Izany anontanianao. Reny baba reny esorina reny e. Mila esorina daholo rehefa tia kely. Reny Lily reny esorina reny. Reny Clémence reny esorina reny. Tsy mila andreny. Tia kely sy tia voninahitra fotsiny sady tia vola. Mba tokony fantatrareo mihitsiny. Sujet humiliation et diffamation publique ACM misy miandry eo makasitraka. Ie, reny mihitsy ilay izy. Tokony tsy afaka amin'ireny, tokony mitory indramose iny amin'ny zavatra rehetra rehetra satria
resaka tokony atao any anaty birao ireny fa tsy atao anaty an-dalambe ohatran'ireny. Izaho izany miresaka ny Monsieur Vitel ahako. Ay, mbola hiresaka ilay montre tsika izay mankony e. Ilay telin-dratso-kato izany important be an'ilay gasy aky an. Fa ilay montre izany an, ilay montre Rolex an, sy ilay V8 an, ilay nanaovana ilay démentiste mamono afo fopla iny an. Iny izany tokony tsy tenenina izany ireny fa izaho ilay mitendry ato izany no tenenina. Fa raha endry izy dia tsy manao zavatra olona, tsy miravaka zavatra olona, tsy mitaingina zavatra olona. Ie, manja foana na mitendry atsy sady izaho rehefa ilay mitendry azy dia mihajahaja kely. Oh là là, hein. Iza koa mifidy an'iny, izaho mifidy mihitsiny. Vocabulaire koa tsy izany taim-body izany. Heureusement izaho bobi fa tsisy taim-body fa izaho misasa foana rehefa avy mikapoka. Efa zatra an'izany tany Anosy Belleville dia mamafa amin'ny papier toilette aloha no adio tsara dia avy eo sasana tsara mba ho manitra tsara. Il faut là laisser travailler. Vao mbola manambanimbany ny zavatra sorata foana aloha dia lasa banira ihany fa manjary mampianatra-dratsy olona. Vapa tena ni-décevoir tanteraka. Tsy mafehy an'ilay maha-DG anazy izy ronoa. Rehefa resaka mandany jiro izany dia izay. Alefaso ny karahanareo fa misy devoly tonga indray. Tena misotro rano mipotaka nareo ngery pero e. Sotroin'olona rano mipotaka nareo. Merci David. Izay mihitsy ny maman'izy telo-dahalo ireo eo ihany e. Mandany hery mandany fotoana ao ireo nefa aty amintsika mbola 21 heures e. Tena aleoko rerika mitendry-dratsy toy izay manao hypocrite ohatr'ireny hoe mamono malagasy 30 tapitrisa nefa miseho masina be. Tena aleoko mitendry-dratsy, tena marina e. Sady ninay tendry-dratsy izany ianay tsy hoe inona akoriny. Bonsoir les marins officiels. Bonsoir ianao, tonga soa. Bulldozer miala aty à France en mercredi. Bonsoir fitahina. Folaka lakile hono ireny e. Ireny atao hoe folaka lakile. Iny hoe teny betsaka tsy ny teny maro tsy atao betsaka rehefa be geste dia rehefa mbola tsy tompon'ny tena lakile aloha dia tokony tsy miteny betsaka. Tsika vahoaka no tompon'ny lakile. Tsika vahoaka no tompon'ny lakile. Inona koa zavatra tiako tenena teo ankoatran'izay an? Afatra ho an'ny Monsieur PM anaovako video ihany izy rahampitso fa nisy tendry-dratsy tato anatin'ity dia ohatran'ny tsy mety tsara ilay izy fa anaovako video izy rahampitso. Dia afatra ho an'ny Vanessa Manonga mijotso sady manonga mijotso tsy hay hoe inona instable ça se voit instable complètement mila miteraka mila mikirakiraky matetika indri fa manjary tsy mety ilay fiainandri dia mila manao bebe indri mba inona ity s'occuper indri ny fotoanandri na rehefa tsy hanao bebe indri dia ndandri mandeha mijery poupée na lika tazaina na saka tazaina dia inona tsy fantatro dia occuper
Le saka manko ny aty mila occupé na ny alika surtout entina 20 minutes par jour mivoaka mikakay eny an-dalana dia efa mety zao zay. Dia na tsy fantatro fa tsy mikapokapokato à chaque fois. Sady maivan-doha, za natao maivan-doha, za mba miaro andreo hoe vonoa mifaniroso indray dia za natao indray hoe maivan-doha irahana io hoe manopanopa dia zao. Nefa politika ilay resaka eto. Blocage ilay resaka eto dia tsy takatry ny saiko kely indry hoe reny iraka reny natao mifanirosoana reny i-bloqué andry nahatonga anazy teo amin'ny ministra io. Indry ny tena maivan-doha fa tsy za. Tsy hay indry tsara ilay politika. Andao hiditra kely. Hiditra kely ato le marin. Alefa sary ny invitation. Dia alefantsika miteny kely ianao. Bonsoir Gabriel. Coucou Radokely hein. Tsy mendrika zareo hono nga ny fitsaboana Madagasikara. Efa milliardaire izy e. Efa milliardaire izy. Normalement izy tsy tokony manana zo mitsabo tena aty intsony. Tokony normalement izy tsy manana carte vitale intsony zany. I Lily nanambany ny mpanao Facebook nefa izy indrindra ny tena mpanao Facebook ato. Ah, salut, Manatsoa, hein. Zay vao rava, ok. Bonsoir, Gasidrafy. Zahay karaha tsy tafiditra. Tafiditra amin'inona? Zahay karaha tsy tafiditra. Tafiditra amin'ino ma zio, Mikael? Raha miandro soa. Mila miditra ia moa ianao? Ah, c'est bon. Ok. Bon. Zay zavatra niteneniko anareo androany hanao video mikasika an'izay bois de rose zay tsy mila kitihana ny bois de rose tonga dia miala lavitra an'io PM io Iantel Maraparany sy ny manodidina anazy sao dia mitetitetika anao an'io bois de rose io ny rondin anankiray mahatratra 1 million d'euros vola be. Dia hiditra kely resaka ny bulldozer. Ok, alefa sara ny invitation raha dia accepteko. Ahoana ny fanaovana anazy? Mba fantatrao ve inona izany manonga mijotso izany? Slip makorel izany ety aminay. Ah oui, izay marina ilay izy. Ahoana re nanaovako anazy invitation? Asiva invitation dia accepteko le marin. Misy video omeko anareo zay ato mikasika ny bulldozer iny raha matoa be dia be nefa nahita anazy. Efa lasa ny invitation? Andraso arany hoe. Olala. Ok, autorisé. Iny, azo